Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika revana. Fahasoavana sarobidy tsy novidim-bola indray nomenao anay ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay amin'izao fahavelomana tratry ny androandroany zao. Randrindra nimbonanay fo amampanahy anaty fisaorananao ideranao ary ankalazanao ry Andriamanitra ray zanakary fanay masina ary ametraka anao fitoerana saza ho anao ato anatin'ny fonay. Tsara mako ianao sady mpanao tsara ary miaina amin'izany fahatsaranao zany izay. Mbola tsy nangina ry ianao fa nomeno maraina izay ty teny aminay. Dia masiny teny izay ambara Jesosy mbo mendriky ny fahasoavanao, mendriky ny fahatsaranao, mendriky ny voninahitrao. Nefa na izany mamela ny elokay hatrany mamindrafo aminay ny amin'izay rehetra vitanay ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Fa ny fahamarinana aminay mako dia tahaka ny tanana misondra, akandro misondra eo anatrehanao. Zany hoe tsy misy afaka mihetsika izay fa miainao anatin'ny fahalotona. Manantona anao ampanetreteny mamela ny elokay ary mamindrafonay. Hatreo feno zao fotoana zao raha dia minitra vitsy ihany ara Jesosy mba hatokanay ianao, hanovozanay hery vaovao amin'ny avatsim-panahy izay omenao anay. Ka vangio ny tokantrano tsirairay aby. Raha tsy ao fanainao masina ary ameo hery vaovao indray afaka hiatrika ny androandroany ao ambany fahasoavanao. Dia misaotra feno Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Dia mbola fahaly manona ny fahasoavana mampiadanana amintsika tsirairay avy avana ary miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy raha tafaraka eto indray amin'izao talata maraina izao. Ny vatsim-panahy izay omeny tompo azy ho anao dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Lioko. Lioko 5:10 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Filazantsara soatany Lioko 5:10 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ray tompon'ny teny. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe iza moa no olona aminareo izay manana ondry 100 ka very ny anankiray no tsy mandao ny 750 anenefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony ao an-tsoriny ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamoro ny sakaiza sy ny namany ka manao aminy hoe avy hiara-mifaly amiko efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka no ny amin'ny olona marina 750 izay tsy misy tokony bebahany. Amen. Fifaliana tsy misy toy izany ry havana ny an'ny fianakaviana rehefa misy zaza teraka. Kely somary efery ilay zaza kanefa dia mitondra fanantenana eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Ary dia misy omebiseby ery manambara ny vaovao amin'ny tapaka sy namana ity fianakaviana. Ilaina mahafantatra ny vaovao mafaly avokoa mantsy ny rehetra. Fa izao misy fifaliana anankiray izay mbola lehibe lavitra sady ambony. Dia tsy inona izany fa rehefa misy olona iray tena teraka indray ka amin'ny nanantonany an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ambara am-baiboly mantsy fa isy fifalimbe any an-danitra ny ampanota iray izay mibebaka. Ny fifaliana ifampizaran'ny olona amin'ny fahateran'ilay zaza dia ahafahantsika mamina viana hoe ny fifaliana mihoatra lavitra noho izany inge no miseho sy misy any an-danitra. Araka izany dia sarobidy amin'Andriamanitra ny mahita olona iray mahatsapa ny fahatsoany. Matsapa fa diso lara izy ka iny fa nanapa-kevitra niverina eo amin'Andriamanitra. Ary izay fiverenana izay no miteraka fifalimbe ao an-danitra satria afaka mamonjy an'izay olona izay indray ny tompo. Afaka apititra an'izay olona izay ao ambalandray ilay mpiandry tsara. Ary dia mitady an'izay olona very sy very-dala izay no tena mahamaika an'Andriamanitra ry havana. Ka ny raha ny mpanompony hanambara mandrakariva
ny filazantsara. Verina amin'ny verin-dalana izany hoe ireo efa tena tao amin'Andriamanitra fa nisitaka nanaraka ny Satana, ireo no tadiavin'ny Tompo satria vonona hibebaka ireo olo ireo raha fijerin'i Jesosy azy. Ny ankamaroan'ny olona nefa ry havana, indrindra ireo mihevitra fa efa nandray an' Jesosy, dia toa manamary tena ary mihevitra fa tsy tafalatsaka ao anaty fontana akory ary tsy mila izay fidediavan'Andriamanitra azy izay izy ireo. Tsy mila izay famonjen'Andriamanitra izay izy ireo. Ary ireo ilay lazainy tenin'Andriamanitra hoe 5:10 izay milaza ho marina ka tsy mila mibebaka akory, satria tsy mahay mandiny tena. Nakipony Satana ny masom-panahy ary dia tsy mety mibebaka intsony. Na dia mandeha amin'ny lalan'ny fahaverezana ary dia tsy mety atoro izany mihitsy izy fa fiaino avonavona ny fiainany iray manontolo. Ary ireo ilay mihevitra fa ny voninahitra ananany, ny asa soa vitany, ny toerana mihajahaja misy azy ao am-piangonana dia veriny fa ampy hitondra famonjena ho azy ireo. Indrisy anefa fa ireo ilay antsoantso hoe tompoko vao zahay, fa ilay ao ambadika ny varavarana kosa amaly hoe tsy fantatro, navitaiza ianareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao meloko. Ary izay ilay tena mampatahotra ry havana, ary mila mandiny tena lala isika ny amin'izay rehetra ataontsika, tsy heverintsika, ary mila matsiaro lava fa samy efa nanota isika rehetra. Ary dia mipetraka ny fanontaniana hoe aiza no misy anao? Isan'ilay miverika vonona hiverina amin'ny fibebahana ao anaty an'Andriamanitra ve ka hitondra fifalimby ao an-danitra? Sa isan'ireo milaza fa efa tenao amin'ny Tompo ahe ka tsy mila tadiavina intsony, tsy mila mibebaka izany intsony, efa marina tanteraka. Tandremo ry havana, fa izay angeno ananarany Matio amintsika hoe aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy any amin'ny kisoa izay vatosoanareo fandrao anitsaka azy izy ka ho tafitohina ka miraviranareo e. Io finoantsika io manko ry havana, io ilay zava-masina tiany Tompo ambara amintsika, io fahamasinana io ilay sarobidy tian'Andriamanitra ho tehirizitsika ao anatsika tsirairay avy. Ary matoa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aza omena dia maro no efa nanome nanipy an'izany teny amin'ny kisoa, ary ilay fahamasinana atao anatiny no efa nomeny ny alika. Ary dia notapehana ny Satana ny maso tsy hita, ny sofiny tsy handrea, ndrao hibebaka raha olombelona hozy izy, fa dia lambolambony amin'ny fahatsarana ity ivelany ny fonony sainy. Mafy angery havana izany teny izany hoe aza omena ny alika izany izay sarobidy ao anatintsika, alika izay entina milaza faratsiana, endrika ilazana fahavetavetana, fandrafiana tsotr'izao amin'Andriamanitra, alika izay any ivelany hoy ny apôstôly Jaona, nefa dia nomentsika azy ilay tena sarobidy atao anatintsika. Anisan'izany angery havana ny teny izay ataontsika rehefa tonga ny toriteny tsy misy kilemy. Anisan'izany ange ny fitenenana hoe efa reko re izany teny izany, efa indro fa miverimberina ny tenin'Andriamanitra izay omeny ho toriana amintsika. Ary samy mahay izany teny izany daholo isika rehetra izay miaino itony. Ry havana malalo amin'ny Tompo, tsarovy ny teny voalaza ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Ary dia izay no ilazana amintsika hoe aza manao efa marina, efa tsy mila mibebaka intsony, fa ndere tsy hanamary tena na tokotena ka andeha hiazakazaka fa hiviady Tompo ka hibebaka. Ifona amin'ireo izay rehetra vitantsika ka nampalahelo azy, satria tsy misy tonga lafatra isika fa tsy maintsy mbola manao ny fahadisoana na tafalatsaka foana noho ny maha-olombelona ny tafy atsika. Ary dia mila mpamonjy, mila mpanafaka isika fa raha Jesosy dia tsy hanary antsika mandrakizay izy. Ary izay fanekenao ny veriny izay ilay veriny tadiavina ho vonjena, izay ilay diso lalana solafaka tiany arenina, satria
izay indrindra no antony nantatsahan'i Jesosy ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izy mihitsy no efa niteny hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Vonina ve ianao ry havana? Vonina ve ianao niverina amin'ny tompo? Fa miandry ianao hatry ny ela ilay Jesosy tianao mba hiara-paly aminy ao an-danitra indray. Amen. Ivavaka tsika ravana. Ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay eo, raha mihevitra ny tantaram-piainanao teto amin'izao tontolo izao tokomantsy izay dia mihinatra satria raha mba mandidy ianao mba aizanay mifankaty, mandidy ianao mba aizanay manetry tena, nandidy ianao mba aizanay ankalaza ilay Andriamanitra iray tsisy tanteraka izany. Ny ankonanay aratsy tianay fa tsy misy tianay fa tsy ny tenanay izay mitondra anay ny fahaverizana. Miazakazaka manatona ny afo be. Raha dia mandeha antso isan'andro ary ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao to miditra fotsy atao amin'ny sofina ilany dia mivoaka atao amin'ny sofina ilany tahaka ny tsy niteny ianao. Androany indray ianao mampafantatra anay fa mitady anay andro aman'alina ianao io. Fa ho avy tokoa ilay andro farany, ilay andro maizina amin'izay fotoana izay raha vao tsy eto am-pelantananay misy ilay fanala mirehatra ny fananana anao dia iraparapa izay any maizika mitonantonana eo am-pelantanany tanany Satana. Mangataka aminao ary re Jesosy, aza reraka re manefy anay tahaka an'ireny tamanga eo am-pelantanany mpanao azy ireny. Fa mbola vonina izay, manaiky izay ary manomboka androany. Na inona teny omenao anay amin'ny alalan'ny mpanomponao ananatra anay, na teny mafy izany, na teny pahendreny izany, na teny mahery izany, inonay akatoavinay, akombonay ny vavanay, fa tsy teny tsony izay hoe efa henoko izany. Fa matoky ianao lalandava izay fa hijery anay ary tantana ny fiainanay ho eo ambalanao. Mametraka andreto vahoakanao eo am-pelantananao ary satria andeha hamakivaky ny tontolo andro indray. Ianao manko nefa niteny hoe tsy miasa ka tsinana ka tamasina hoe taio ny asa fiveloman'ny tsirairay. Raha misy amin'ireo mbola ao anatin'ny fitadiavana azy, raha misy amin'ireo ao anatin'ny fahasarotana na ny fianarana izany na ny fahitana asa izany, eny amin'ny karazany zavatra maro, amarinao aminazy fa ianao ny tompo teny farany amin'ny fiainana izanak'olombelona. Misy amin'ireto mpanomponao izay mihaino anao etony mandalo aretina mametraka an'izany ao am-pelantananao. Amariny Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra nofo rehetra, tsy misy zava-magaga izay tsy hainao. Na iza ary androany manantona anao ankehitriny hitenenanao foana asa matahotra. Fa zaho ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra iray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy ary ny firaisana ny fanahy masina ho amin'ny tsirairay aby, anamarinanao foana fa isaky ny jery azy ianao dia hanasoa azy sy hitay azy. Saotra Jesosy malalo, saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra, anao izany hatrany voalohany mbola ho anao mandrakizay. Aleluia. Amen.